Mariazy samihafa foko, inona no olana mety hitranga eo amin'ny tokantrano na eo amin'ny fifankatiavan'ny mpifankatia. Ny fahasamihafan'ny foko dia mety mitondra karazana korotana eo amin'ny fiarahan'ny roa tota, eo amin'ny fanambadiana raha ohatra ka tsy hay izany ny mifehy ny zavatra rehetra izay mety hitranga eo amin'ny fifankatiavana. Satria ny fiarahan'ny olona roa izay samihafa foko dia midika fa samihafa ihany koa zany ny fombafomba, samihafa ny culture, samihafa ny fomba fijery, samihafa ny fomba nitaizana, ary indrindra koa zany dia ny hoe eo amintsika malagasy ny fanambadiana dia fanambadiana amin'ny fianakaviana roa tota. Izay zany no adievitra izay fakafakaitsika eto izany. Moa ve ny fanambadianana samihafa foko manatsara ny fanambadiana sa mitondra karazana korotana eo amin'ny fanambadiana. Raha ohatra aloha oharina tamin'ny fotoana taloha zany dia azo lazaina ihany fa efa manomboka misokatra zany ny resaka fanambadiana eo amintsika malagasy. Satria taloha mantsy dia tena mbola sarotiny de sarotiny zany ny ray aman-dreny tamin'izany hoe fanambadiana foko samihafa izany. Inona ny antony? Dia ny hoe rehefa tsy mitovy ny fomba fanao dia mety hiteraka korotana eo amin'ny fanambadian'ny roa tota izany toe-javatra izany. Eo amin'ny fianakaviana koa zany izay hoe raha ny tokony ho izy zany amin'ny fanambadiana dia tokony izany ifandray, tokony ifandray ho mpihavana zany ny fianakaviana roa tota. Kanefa noho izay hoe fomba fanao na ny culture tsy mitovy izay zany dia mety misy zany ny karazana ataontsika hoe elanelana zany izay mipetraka ka mety ampisavorivory ihany zany ny fanambadian'ny olon-droa. Eo alohan'izany zavatra rehetrarehetra izany nefa dia tsara ho fantatra ihany koa fa ny mpifankatia, ny mpivady no tompon'ny tokantranony, ary ny mpivady no mifankahita 24 heures sur 24 ao amin'ny tokantranony, ary mifanerasera 24 heures sur 24, ary ny mpivady no mahalala ny objectif izay tiany hotratrarina ao amin'ny tokantrano. Raha lehilahy no mahafantatra ny vehivavy izay tadiaviny amin'ny fiainana, ary raha vehivavy koa no mahafantatra ny olon-tiany sy ny olona izay ampandrininy fony. Eo mantsy zany no mahasarotra dia mahasarotra zany an'izay hoe karazana fanehoan-kevitra zay ny amin'ny hoe mety manakorotana ny tokantrano na ny fifankatiavan'olon-droa ve ny foko samihafa sa mety hanatsara zavatra. Raha hoentina koa nefa ny amin'ny hoe lafiny eo amin'ny fifaneraserana izany, eo amin'ny lafiny amin'ny maha olombelona dia mety hitondra zavatsoa ny fahasamihafan'ny fijery, mety hitondra karazana richesse eo amin'ilay fanambadiana, ny fomba samihafa, ny fomba fanao samihafa. Raha ohatra ka hain'ny mpivady zany ny mampiasa an'izay hoe karazana ato
zay ngamba no azontsika itenenana zany ny resaka fanambadiana samihafa, ny foko samihafa. Tokony ho raisin'ny mpifankatia ho vokatsoa ho azy zany ny fahasamihafana, raha ohatra ka ainy zany ny mampiasa an'izay fahasamihafana izay. Kanefa mety ho poizina ho an'ny fanambadiana zany izay fahasamihafana izay. Raisitsika zany ny hoe tsakatsakana izay mety mitranga zany ao amin'ny hoe foko samihafa. Voalohany indrindra aloha zany raha vao hoe misy zany ny karazana foko izay hoe tena ny azy zany kategorika mihitsy zany ny hoe tokony ny foko iray zany no mifanambady. Ohatra maty zany raisitsika ohatra zao ny foko karana, ny azy zany de ny hoe zay zany azy ny lalàna mipetraka eo amin'ny fiarahamonina de ny hoe ny samy karana zany ny tokony fanambady. Ka rehefa mandika an'izay hoe karazana lalàna ny fiarahamonina zay zany ny olona ny mpifankatia dia karazany hoe misitaka mihitsy zany ny fianakaviany. Izany hoe tena ariny ny fianakaviany mihitsy zany ny olona iray izay manambady olo-kafa tsy ao anatin'ilay foko zany. Maro ny zavatra izay famahofao ambadika izay hoe fanariana izay, satria misy ihany koa zany amin'ny lafiny anankiray ilay ataotsika hoe zany hoe fanariana n'ilay olona miaraka amin'ny resaka fandovana izany. Izany hoe tsy mandova intsony zany rehefa misitaka ny fianakaviana. Enjeu maromaro zany amin'izay fotoana izay zany no miandry an'ilay mpanambady. Eo ihany koa zany izay hoe mety misy ihany koa ny foko hafa izay hoe sarotiny amin'izay hoe fanambadiana izay, dia teraka karazana préjugé zany eo amin'ilay mpifankatia. Izany hoe lay ataotsika zany amin'ny fitenenana hoe tsy voatsodrano. Mety manaiky ihany an'ilay fanambadiana zany ny fianakaviana, satria raha ohatra ka hoe misy ny fifankatiavan'ny rotota dia mety manaiky an'ilay fanambadiana zany ilay fianakaviana, kanefa zany hoe mipetraka zany ilay karazana hoe tsy fifankazahoana po zany rehefa tena ataony kianto, satria mety mipetraka ihany koa zany hoe karazana préjugé ao amin'ilay fanambadiana izay mety miteraka zavatra maro, satria rehefa mipetraka izay hoe préjugé izay na ilay fitsarana diany mialoha dia mety manembatsembana ny fifandraisan'ny roa tota izany zavatra zany, satria rehefa tonga dia efa nananana préjugé ohatra ilay ramatoa izay voaniditra ny fianakaviana zany ohatra. Matetika moa zany any amin'ny vehivavy moa zany no tena itoerana io karazana olana io, dia efa ambenana daholo zany ny karazana toetoetra rehetra izay hoe mety amandrim-pandriana an'ilay vinatovavy ohatra na ilay zobavy ny amin'ny hoe karazan-javatra zany izay toetra izay azo anameloana azy. Kanefa ny olombelona rehetrarehetra dia samy manana ny kilemany, samy tsy misy akory ny olombelona anjely ka dia hoe tsy hisy okianina mihitsy ny toetrany zany. Eo mantsy zany dia efa misy karazana zany hoe malaise ao anatin'izay karazana fifampiembenana izay zany. Eo zany no hoe misy ihany koa ilay karazana lonilony zany ny amin'ny hoe fangady de tsy nisy vehivavy hafa tao amin'ilay foko izay misy an'ilay rangahy zany ohatra, fa de nahoana no tsy maintsy naka tany amin'ny foko hafa, dia
eo koa zany efa mipetraka ihany koa zay ilay karazana fifandrafesana ary ndraindray zany io zavatra io dia fifandrafesana mandramaty mihitsy zany no atao an'ilay hoe tovovavy izay niditra ny fianakaviana izany fifandrafesana mandramaty mihitsy zany ny hoe nahoana no io tovovavy io zany novadinao raha lehilahy fa tsy vehivavy tao amin'ny foko misy anao. Enjana de enjana mantsy zany ilay hoe karazana fifampiandrasana zany, ilay fifanenjehana zany izay mipetraka ao amin'ilay fanambadiana izany. Kanefa ny zava-misy nefa dia ny hoe ny fifampitondran'ny mpivady, ny fifampitondran'ny mpifankatia dia lalana iray ihany ary mitovy daholy ny phénomène rehetra izay mitranga ao, na olona miray foko no mifanambady na olona samihafa foko. Saingy ny mahasamihafa azy fotsiny zany dia ny hoe misy karazana zany hoe olana hafahafa kokoa zany akoatriny hoe olana izay efa mpitranga amin'ny mpifankatia zany ny olana eo amin'ny fahasamihafan'ny foko, satria misy zany karazana energie hafa mihitsy koa zany izay tsy maintsy atrehan'ny mpifankatia akoatrin'ny olany fifankatiavana. Efa nasehoko teto daholy ny akamaroan'ny olana miseho eo amin'ny mpifankatia, satria ny fifankatiavana, ny fanambadiana dia tsy zato isan-jato akory dia fifampisintoman'ny lahy sy ny vavy, fa misy karazana kolafin-javatra maro zany no miditra ao amin'ny fanambadiana. Eo amin'ny 500 isan-jato zany no misy no mipetraka ilay hoe fifampisintoman'ny roatota izany, ary ny 500 isan-jato no miditra ao zany ny resaka culture, ny resaka finansy, ny fidiram-bolan'ny tsirairay, ny resaka toetra mifanaraka avy ny toetran'ny roatota, ny resaka hoe fijerevana ny hoe tanjona izay tian'ny mpifankatia na ny mpivady hotratrarina. Rehefa hoe tsy mitovy zany ilay foko dia tafiditra ao ihany koa zany ilay zay resaka zay zany izay pourcentage nyteneniko teo zay efa pourcentage izay hoe iatsoroan'ny mpivady zany ny fikojakojana an'io pourcentage io mba handeha foana zany amin'ny équilibre sy animba ny tokantrano. Kanefa rehefa miditra zany izay hoe olana eo amin'ny fahasamihafan'ny foko izay dia mampiditra problema hafa indray zany akoatran'ilay hoe problematika efa fahita zany eo amin'ny couple. Rehefa mandeha mantsy zany ny fotoana iarahana dia miamiena zany ilay ataontsika hoe karazana hoe fifampisintomana zany eo amin'ny mpivady, satria misy ny karazana olana izay miseho ary miahita ihany koa zany ny hoe mahasamy ny toetran'ny tsirairay koa zany mandritra ny fiarahana sy ny fanambadiana. Betsaka zany ny hoe karazan-javatra mampisinda zany an'ilay ataontsika hoe zany hoe fifampisintoman'ny mpivady. Amin'ny ankapobeny zany izay zavatra rehetra izay matetika zany misy ilay karazana hoe fahaleovana indrindrandrindra moa zany eo amin'ny lehilahy zany no misy an'izay karazana fahaleovana izay rehefa mandeha ny fotoana
dia ilay hoe efa manomboka mijerijery any ambadika zany a raha namana. Eo mantsy zany a no hoe mila jerevana tsara zany amin'izay lafiny rehetrarehetra izay. Matetika zany a ny zava-misy dia ny hoe rehefa manomboka leoleo zany lay raha namana dia any amin'ilay hoe fokotsy mitovy any zany a matetika nohatry ny hoe anariana ny olana, kanefa zany a izy no mety efa leoleo ny vadiny ohatra. Matetika mantsy zany a dia zay foana zany a no ohatrany hoe tonga ao an-tsain'ny mpitazana sy ny mpiaramonina zany a dia ny hoe satria misaraka, satria tsy mitovy ny foko ny aviana zany, kanefa pretexte ihany ny tena marina amin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Fa raha ohatra ka tena fanabadiana niorina tao anatin'ny ataontsika hoe tena fitiavana, fanabadiana izay niorina tao anatin'ny hoe fananganana taranaka izay andimby, fananganana tokantrano izay olovain-jafiafy, ny fananana n'ilay tokantrano, ny fitondrana ny anarana, dia tsy tokony isy olana zany izany zavatra rehetrarehetra izany, satria raha ohatra ny mpivady zany a efa nanomana ny zavatra rehetrarehetra, satria mety hitranga koa ilay hoe fomba zany a ny amin'ny hoe tsy mampiditra olona hafa zany a ao amin'ny fahasandrazana. Mbola maro dia maro zany a izay zavatra izay a ao Madagasikara, ary tsy azo anomezantsiny an'izaniza zany zavatra zany, fa fomban'ny tsirairay, arakaraky ny finoan'ny tsirairay amin'izay tondrany ny fiainany. Ka izay zany a no mila fantatry ny mpivady izay zavatra rehetrarehetra izay, ilay hoe inona zany a no zavatra miandry anty tokantrano izay hoe samy hafa fomba, samy hafa foko ity. Raha tena misy zany ny tena hoe fifankatiavana marina eo amin'ny mpivady a, dia tokony efa iomana zany ilay mpivady amin'izay karazan-javatra izay, satria de misy tokoa ny mpivady, ny fianakaviana izay tena mamboatra fasana manokana mihitsy zany izy rehefa hoe tsy miditra any amin'ny fasandrasan-dralehilahy ohatra ilay vehivavy dia mamboatra fasana vaovao mihitsy izy zany ho anazy mianakavy. Mbola visy dia visy kanefa ny karazan-javatra toy izany. Raha hoe ny ohatra aloha zany izay hoe atolotro atsika mianakavy zany amin'izay resaka izay ohatra, dia ny ao amin'ny fianakavianay dia efa manambady foko samihafa daholo ny fianakavianay, ary misy mihitsy ara ny hoe manambady vahiny, ohatran'ny tenako zao ohatra hoe manambady kanadiana, dia eken'ny ray aman-dreninay daholy rehefa hoe olona izay tiany zanany zany, dia efa mamboatra fasana manokana mihitsy zany izahay iarahany ny vady aman-janakay rehetra zany na foko avy aiza na foko avy aiza. Mbola visy nefa ny manao karazan-javatra ohatran'izany, ary raha ny hoe iresaka sika zany ny resaka fanambadiana amin'ny foko samihafa, dia mbola karazana tabo io zavatra io, karazana zavatra tsy firesaka zany, kanefa mila resana ny zavatra rehetra toy izany. Ary raha ny olona zany tena hoe tokony andeha hiresaka n'izany hoe karazana hoe tsisy olana ntsony ange ny samy malagasy tsisy olana ntsony fa ny samy malagasy ange zao fa samy fanabady
ahoana tsy inona tsony no idirana amin'izany resaka fitsinjaram-pahefana any amin'ny faritra zany tokony atao pouvoir centriste ihany ny pouvoir fa satria efa mifanambady daholo ne zao ny malagasy tokony izahay no iteny zavatra ohatran'izany kanefa matoa izao izay hoe miaina amin'izay fianakaviana hoe efa mandray ny foko rehetrarehetra izay ny tokony itenin'izany kanefa matoa aho mbola miresaka hoe jereo ny fampandrosoana any amin'ny faritra omeo ny fahaleovatena ara-bola sy araky ny fanapahan-kevitra ny any amin'ny faritra matoa mbola mamerimberina an'izay eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé dia mbola hitako fa mbola maro dia maro zany ny ezaka izay tokony atao zany amin'izay hoe fampandrosoana maharitra any amin'ny faritra tsirairay izay mila ny fahatserovatenan'ny zanaky ny faritra zany izay karazan-javatra izay satria mbola maro dia maro raha ohatra raisitsika zany ao amin'ny fanambadiana dia mbola maro dia maro ny mbola mitana amin'izay hoe fomban-drazan'izay ny hoe ny tsy mifanambady raha tsy ny foko mitovy kanefa misy ihany koa ny karazan'olona ohatran'ny fianakaviako izay efa mifangaro kanefa mbola ezaka lavitra dia lavitra zany tompoky lahy sy tompoky vavy izay resak'izay raha ohatra ka jerena zany ny hoe fiaim-piainan'ny isa-batan'olona fiaim-piainan'ny isa-tokantrano ny zava-misy eo amin'ny société eo zany no mila ifampidinian'ny malagasy fa ny karazana diplomasia hoe efa tsy misy an'izany resaka foko izany tsony amin'izao fotoana izao izay mantsy izany no tsy ekeko fa mila mijery akaiky an'io resaka io isika malagasy mba hampisy an'ilay fiarahamonina izay hoe mba samy mahazo tombontsoa mba samy mandre ny tenany fa hoe mahazo ny tombontsoa amin'ny arenan'ny malagasy arenan'ny tanindrazana mba samy mahazo ny toerana tokony isy azy daholo ny malagasy rehetra amin'ny foko rehetra tokony hiatomboka eo amin'ny resaka fanambadiana zany zavatra rehetrarehetra izany hoe mbefa manomboka esorona zany tsy kelikely ilay karazana barazy zany eo amin'ny resaka fifanambadianan'ny samy malagasy satria mbola matetika moa zany hoe fiatsaram-belatsi no tena atao ao anatin'io karazan-javatra io fa hitondra fampandrosoana goavana ho an'ny malagasy izay hoe fanombohana ny amin'ny fifangaroana izay satria harena ny fahasamihafana rehefa hainy tsirairay zany ny mampiasa ny fahasamihafana eo amin'ny fiainany kanefa dia karazana lesoka goavana dia goavana zany eo amin'ny mpifankatia eo amin'ny tokantrano raha ohatra ka ilay fahasamihafana zany no atao karazana boky emisera ilazana ny tsy fetezan'ny fanambadiana dia toy izay sy toy izay indray tompoky lahy sy tompoky vavy no azo atolotra anao an'io manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao veloma tompoko